Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia aretina isan'ny sarotra tsaboana ny aretin'ny voa. Eto Madagasikara dia enisanjaton'ny malagasy no tratrin'ity aretina ity, saingy ray amin'ny folo ihany no afaka manaraka ny fitsaboana amin'ny alalan'ny hémodialyse. Lafo dia lafo ihany koa ny saran'ny fitsaboana ity aretina ity. Jemima Radaniela sy Mami Rasoanaivo. Enisanjaton'ny malagasy no marary ny aretin'ny voa, saingy marary iray amin'ny folo hatreto no afaka manatanteraka ny fitsaboana amin'ny alalan'ny hémodialyse na ny fanadiovana an-dra amin'ny alalan'ireo fitaovana sy ny rein artificiel. 5 sy 2 hetsy ariary isaky ny fanadiovana an-dra no vola alohan'ny marary iray, saingy ny 3 isan-kerinandro no anatanterana izany. Izany hoe ny marary iray dia mila volatra amin'ny 3 tapitrisa ariary isam-bolana. Misy ihany koa ny greffe na rein, saingy mbola nivelany ihany hatreto no afaka manao izany, izay mahatratratra any amin'ny $10,000 hatramin'ny €5,000 sy €7,000 no manao izany. Ny manao ny hémodialyse dia eo amin'ny 20 eo zany amin'ireo sampana valo izany tsy Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao be dia be tsy afaka manao marary 6 amin'ny 10 tokony hanao an'ilay hémodialyse eto Madagasikara zany tsy afaka manao an'ilay izy no izay vitan'izay satria afarana daholo tsy nanany ambaray na ny pitipitsikely madinidinika ampiasainao dia afarana daholo. Maro ireo antony mahatonga ny aretin'ny voa. Ny fanafody rehefa mba tsy sorata mpitsabo araka ny tokony izy dia aleo tsy mangalagalatra mihinana. Ny tambavy rehefa tsy hainao ny hinanana azy dia aleo tsy hoe mampatanjaka izay nampiasana azy nefa misy zavatra somany. Dia rehefa mba fantatra indray misy diabeta na misy mositra dia mba ataovy araka ny tokony izy ny fitsaboana. Ny fitsaboana ireo aretina mety hitarika amin'ny aretin'ny voa, na ny diabeta izany na ny fiakaran'ny tosi-dra, dia efa misoroka mialoha ny aretin'ny voa. Fa ny fanaovana ny hémodialyse na ny fanadiovana an-dra amin'ny alalan'ireo fitaovana sy ny rein artificiel, ny transplantation rein na ny famondrana voa sy ny dialyse péritonéale, ireo roa faran'ireo izay tsy misy eto Madagasikara dia fomba afaka hitsaboana ny aretin'ny voa. Nanambara nefa ny mpitsabo fa ireo rehetra manana aretina mitaiza dia tokony hanao fitiliana hatrany farafahakeliny indray mandeha isan-taona, ahafahana misoroka ireo aretina hafa aterany indray.